valy fatin'ilay mpivary tena. Nosoratany Andry Amjato ho velomin'ny Rakoto, Valy, Sinaizy miaraka amin'ny Ioly, Iary ho ny Ajanirina. Nandry feo sy Nanatotosa, Tovy Razanamamonjy sy Iolosoa. Zay vao vita reto bulletin de note ny mpianatra reto. Tena reraka mihitsy aho ka raha tsy nikirina lasa amin'ireny lamba ireny zao ankeo dia efa mba vitako aloroa reto. Efa tena manginana eny eo ivelany eo izany. Fa mifiry tokoa aloha izao e. Tena efa amin'ny 6 ora alina. So fa efa nomasahako aloha ny sakafoko. Ary aleo amprimina amin'izay reto bulletin sy kahie reto dia andeha haniditra ka. Ny vavahady aza toa mbola tsy midiko akory. Ary mamanala mihitsy izany andro izany. Fa dia efa mangina dia mangina. Tena variana tao ala. Fa inona koa iny mianjera ao ambadiky ny fefiny? Tena ohatry ny olona angeny fahitako azy teo e. Sa olona mamy ve? Ohatrany tsy reko mikofoka akory nefa. Marina raha tsy mangofotra izany. Sady misy tatatra lehibe izay ao ambadiky ny fefy ao. Dia andeha hojereko ve e? Dia ahoana nefa no ahitako azy? Radio Dombosco. Maiziny be ity. Sara fa misy hazavana kely mitsoloky. Arina izany. Ohatry ny olona miazakazaka. Tena aleo aloha hita biby eto amin'ny body tamboho eto sao dia olon-dratsy izany ka olozy eto ny azoana. Any alisany e. Okey tsy bainina. Jereo daholo no manodidina fa tsy lasa lavitra izany tsony. Ny andro koa efa maizina raha toko. Tsy misy anarahana ny dian-drano tete tsony. Andriamanitra, tena tsy viola reto. Samy mifingitra antsy be avokoa ry zareo izany. Mety ilay olona mianjera teo angamba ny tadiavin'ny zareo. Mandy any samy mena vara ve? Nareo kosa mena tsimo. Sasany leba miandry eto. Raha vao hitanareo dia aje tao avy hatrany. Okey bainina. Andriamanitra, dia inona ny ataoko? Tahotra izany. Tena tsy afa-mihetsika eto sao tsy paritra ireo ka avy dia hovonoiko. Raha hijanona eto koa nefa dia tsy maintsy ho hitany raha hitsirika ny ato anaty tamboho izy. Losy marina. Sa andady moramora ve a? Dia ahoana nefa ilay olona nianjera ao? Dia avela koa ve? Sao dia ahitako tsiny amin'Andriamanitra na? Sady fitandro zareo mihitsy izy satria maizina dia maizina ny ao ambadiky ny tamboho. Dia inona izany ny atao? Tena ho fatifaty foana eto raha tsy mihetsika aingana. Andraso fa hitako ny hevitra. Aleo atsipiko lavidavitra ny tapapiriky voatsapako ty mba hanariana diandry zareo. Raso. Inona izany e? Tena liny izany raha leba. Avy ety avarara ty izany e. Andao malaky enjehana any. Malaky ianao raha ty e. Zay eny fa lasa. Ary aleo ainga no jerena ilay olona nianjera teo. Eto. Aleo tsapatsapaina. Ty eto. Ary mbola mihetsika izany. Fonare tompoko. Kare. Aza vonoina re. Moramora aloha ianao sao dia henon'ireo olon-dratsy eo e. Amonjy anao ny atongavako eto. Afaka mitsangana ve ianao? Tsy. Malemy loatra.
Maratra be. Tiako tia ahoana ry izany aleo hoe areniko ianao dia misafika amin'ny soroko ary tsy lavitra kory ny tranoko fa atao ambadiky ny tambohatra ihany. Ao re miezaka kely zay ary mieza miantehitra amiko ianao. Andao izay tsy efa tafiditra ato anaty kombo kely risy izy efirinitra amiko ary malaky ianao sao dia tratreto fampiasa tena ny mijery tia marina tsy afa-miarina tsony ve ianao? Tsy afaka tsony mandeha any ianao manavitra aina sao dia tratran'izy ireo. Ao re mitsangany za efa kontiny tsy ho velona tsony. Tsy mety zany ao ary fa ho taritariako moramora ry ianao e. Oay izay indray zareo moramora aloha mikoroka izay fa lasa ary andao malaky sao dia manao tapoty fo eo reny. Oay ary tao tsy mihetsika tsony. Andriamanitra te sanatsika maty ve? Tsika ay mbola mitepony fony leo taritina ho any trano aingana. Zay fa vitako pansement daholo ny ratrany. Soa ihany fa mba efa nianatra momba an'ireny taloha sady mba nahatahiry fanafody kely koa. Tsy misy atahorana tsony aloha izao ny ainika. Izay tsy mitondrako azy tany amin'ny hopitaly sady sao dia efa nena amin'ireny jiolahy ireny ihany ka ho fatiny ihany sady atao ahoana koa moa izany no hitondra azy any amin'ity alim-be ity ka. Ary avy be izany misaotra an'Andriamanitra fa tsy maintsy ho voafafan'izay izany ny diandrano tete tamin'ilay tovolahy io. Dia iny ty atao rahatrena nakaiza re izay zanako izay ry tompo. Tsy ola mary ampamitoy aloha ianao e. Mbola mitady izay misy azy indretsika izao e. Naleo fianakaviana ny tetesika izy mba efa mitady toatsika ihany koa ne. Manam-pahefana koa sala amin'izany koa. Minao fa taverany amin'ny namany ihany ilay izy raha mary Ka tsy mbola fanao nitojo mihitsy anie ny moatra an'izao tsy mody hatrany izao rahatrena marina. Fantatro izany raha mary izao e. Mbola ao anatin'ny fitadiavantsika izay ihany rasiko aminao. Aza dia efa lavitra ohatran'izao saina sao dia raha ireo tianao ka anoherana eto indray zao aloha e. Ilozako kely aloha anao fa tsy maintsy andeha hamonjy fiasana indray alohako. Indray rahatrena dia avelanao rery ato anatin'ny tebotebo ve raha mary ka tsy maintsy hamonjy ny asako anie ianao ty maninona. Androany maraina daholo anie ny fotoanako amin'ireo mpiara-mily napoko amintsika tsy maintsy miverina re raha toandro e. Sady zao koa e. Tsy ianao rery ngeny eto fa misy azy mirahavavi-panampy eo e. Mba manala fanginana anao dia mifampiantso ihany tsika raha misy vaovao Zay fa ilozako vetivety aloha ianao e. Izary azany ohatrany trano tsy mbola fahitako mihitsy ty misy aty izany. Ohatra ary maninona eto am-pandriana eto maharary ataony izany fantako izany. Tena mila tsy ahetrika ka ary ohatra iza koa ry tovovavy miondrika eo ambony latabatra io ohatrany manoratra ange izy izany. Iny fa nitodika mijery
fa enony zale nikofokofoka teoko. Andray, tsara an'izay tovavy re zany. Nahita itinao? So dia efa ty an-danitra azy za ty. Anjely angamba ty manoloana aty ka tena tsara tarehy loatra. Ka efa manahoana kokoa ianao zay? Na endrika na bika na ny feo aza dia samy kanto avokoa. Tena anjely ty fa tsy olona ka anjely mihitsy. Lasa saina be nge ianao zany e. Efa mahatsiaro azo azy ve ho ahy ianao? Tena olona indray izany ko matao manatsafa ohatr'izao. Za koa na tehiteny aza ohatrany tsy afaka fa reko ohatry miraikitra be zany lelako. Sady ty atao marotanjotanjoka teo aho zany. Ary ny verina natsoro indray izy. Sady miherotra be. Tena mbola reraka koa ngamby izy io. Aloaloha izy akaina tsara. Dia atoko ahoana re izy ty e? Za so nefa tokony mba handeha hamonjy ny asako nefa atao ahoana ny famela azy rehetra? Sa hidiko avy any ivelany ve ny trano? Kanefa raha taitra eo zao izy ka mitady olona dia ahoana? Zay mbola am'raika amby folo vao mirava. Tsy mety zany. Dia ahoana re? Aleo angamba iangaviako teto mba hiambina ny mpianatra alohany io. Sady efa tsy misy ninina atao koa nge ihany ny fanadinana famarana taona efa vita. Ny bulletin rehefa ho zaraina rapitso. Aloaloha antsony tety. Ry olona atao mitrano ty marina raha misy namaly mihitsy ny antsoantsoko. Mahafinaritra ery nge zany trano zany. Mody tsotsotra avokoa ny fanaka sy ny kojakoja rehetra ato fa tena milama aloha amin'ny ankapobeny. Dia mety hoe ilay tovavy hitako tamin'ny nofo ve zany no mitsabo ahy? Iny ve zany mipetraka ato? Engane ka ho izy mihitsy fa tsy olon-kafaka. Na koa hoe vehivavy efa lehibe. Manonofo mihitsy aho zany ka. Aleo rangahy hivoaka ny atokotany dia ho jerena any. Ohatray? Fa inona ny ataonao aty atokotany aty? Jereo nge ianao raha tsy mbola asatra ery e? Tena tia mihitsy ilay tovavy namonjy sy ny karakara iny ka. Neveriko hoe nofoka tena izy. Na andeha nivoaka vao marina izy zany tsy nahitako azy teo. Tena tsy mbola nahita tovavy tsara tarehy amam-bika ohatr'izao mihitsy aloha. Tovariana be ry tony. Allô la terre. Allô. Tsy ho aiza re akory fa saika hoe hitady anao taty atokotany fotsiny. Gaga mantsy fa ohatrany tsy misy olona mieringelina mihitsy teoko. Ka efa eto aho zao fa andao aingana aloha hiditra. Tsy tokony hivoboaka ohatran'izao mihitsy ianao. Andao aingana re hiditra. Dia masika koa nge ianao zany. Eny e, ndao indray ary. Tsy masika zany re hitako. Ianao mihitsy zao no mbola marefo. Mbola tokony hitandrina sy hakaina tsara mihitsy aloha ianao. Bebe ihany nge izay ratra nahazo anao teo zay. Eny e, marina zany. Dia tsy hitako re izay teny entina isorana anao e. Fa ono tadidinao avokoa angano ny zavatra rehetra ny tranga? Tadidiko tsara ka. Na ny antony namparatra na namonjenao tamin'iny alina iny nitsabonao aho. Raha tsy teo aloha ianao dia efa maty angamba ohatr'izay e. Dia inona hono ny antony fofon'ireny ianao? Zany hoe nisy fanasany namako izay ho anatrehako dia tratrariva tany ahy. Tsy nahita bus intsony ka voatery nandeha tongotra. Taitra nefa raha sendra nandalo elakelan-trano maizimaizy izay ka nahin'olona mikikika. Zany? Nery ka reny jolary iny nitazako namono lehilahy lehibe iray tamin'antsy.
Tokony ho 7 lahy teo nisan'ny zareo e. Dia hitanao ve nendrika ireo lehilahy ireo? Hitako ka. Niara-nitodika taty amiko daholo ry zareo raha naheno ny fandalovako. Za indray moa tsy nahetsika teo amin'izay nijoroako noho ny atarany. Dia niroatra namely angery zalahy. Vavolombelona izay nataon'izy ireo niezaka nanoatra ihany fa maro loatra ry zalahy. Mahery fo ianao. Dia tadidinao tsara ve nefa nendrik'izy ireo raha ohatra hoe hitanao ka? Eny e, mety ho tadidiko aloha raha hitako e. Nefa tsy dia tena siora aloha amin'izany e. Ka izay indrindra tsy tokony mbola hoe hivoaboanao aloha e. Eny, marina aloha izany. Mbola tazako miodiody ihany mantsy ireo jiolahy ireo. Asa mety tereny lehibe an'itady ianao angamba. Tsy maintsy misitrika tsara mihitsy aloha ianao mandrapa. Marina izany. Misaotra indrindra rery tojo aloha no anarako e. Tsy misy fisaorana re izany. Niandray fenitra no anarako. Fenitra? Mahafatifaty aloatra izany anarana izany. Ohatranao ihany e. Aza dia be sentiment io rery tojo tokony ataonao zao dia mipetraka tsara ato fa tsy madidika mandeha mivoaboaka any. Azonao izany? Indray tompoko, ao fa ho endry tsara e. Fa mieritreritra koa nge aho hoe sao dia tokony antsoina ihany ary ohatra indray aman-drenao sao dia mitebiteby amin'ny tsy fahitananao. Ka na ny telefoniko aza ange very tamin'iny alina iny e. Ka nga moa izany tsy hainao tsinjera ny laharany finday an'ireo ray aman-dreninao ka? Tsy tadidiko e, niova laharana voatsela ry zareoko. Raha mba fantatro mantsy fa lainga vonoko dolo izany. Tsy maintsy tonga aty farany zenga ny dadasineny raha vao maheno hoe aty aho. Nefa za ty mbola tamana dia tamana ny hijanony eto anilanyko. Tsy haiko fa manjary hoe mamiko dia mamiko izany ny teritreto. Ohatra ny tiako avokoa ny momba ny fiainany. Eny e, ny mombamomba azy manontolo. Izany ary ve no atao io raiki-pity. Ka rehefa raha maro sao dia ankararany hoe tiranomasy tsisy farany tika. Efa manao azo atao rehetra amin'ny fikarohany tika. Mba ataovy ambony no finoana fa tsy maintsy hita izy e. Ka efa firy andro an'izao tsy nahitana azy rahatremy. Tena maty angamba zanako rahatremy. Aiza reny tany alehako e. Teniteny foana reny mazy a. Efa tapitra voajery daholo na hôpitaly hatramin'ny tranopaty azy. Tanao koa nga reo manam-pahefana dia efa manao ny haintsy ho zavatra rehetra kosa e. Miangavy anao mihitsy a. Mba mizaly hoe ianao manatanjatsaina fa asa dia manao ohatran'izao re marina moa e. Tsy ataoko marina maro aloha fa na izako azy izany mba tena ketraka fa dia misy ka manafina fotsiny io. Andriamanitra apio izay Andriamanitra. Vitsivitsy izay toerako teto amin'ny fenitra. Asa fa mahatsiaro ohatran'ny miaina any aparadisy izany aloha e. Tena raiki-pity tanteraka aminy aho. Manjary mahafinaritra miara manao raharaha aminy ato an-trano. Na dia tsy dia mba mpanao raharaha mihitsy azy aho tany amin'ny dadasineny. Hitako taiza moa izany mahandro vary. Manasa lamba sy miborosy trano. Tora ny ry fenitra tamin'ny voalohany raha sendra maina hoe mantamoaka ny vary. Dia fahasambarana reny anay ato. Mahatandro tena fantatra ny fenitra. Impiry akory no tsy mahatsinjotsonka nitory fitiavana taminy fa tsy mbola nentina maly azy hatramin'izao. Fandriana roa no ato. Dia samy manana ny fahatoriana izay. Tena meky aloha fa tovavy matotra ray fenitra e. Mahatohitra fakapana azy. Tsapako eny aloha fa tia izy saingy mbola mangataka andro andrinena foana.
Hitako lany fa tokotany. Ireo ravikazo mihitsy andreo koa no tena hitako mandoto azy tiako. Sady fotoana fihintsana ny raha teo moa izao. Andeha angoniny reto dia hodorana riandrefatrano ary. Ary aleo aloha fototrato anaty gony ato fo. Tomina ampirety fa miparitaka fotsiny rehefa tsokony rehetra. Zay. Ariny ty ohatra nioditra amin'ny valombalona voarokako tamin'ny angady ty. To portefeuille. Aleo ijerena. Tena ny portefeuille antotsy ty. Dia reto misy sarany vitsivitsy. Latsaka tamin'ilay alina saika namin'ondro jolahazy izao ty. Ny sariny fony fahakely izao ty. Dia mahafatifaty ery ange. Tojo aloha dia tena tovolahy mahafinaritra. Vao fotoana fotsiny no nifakahalalànay dia tsapako mahafinaritra izany izy. Eny tena mahatsiaro fifaliana izany aho eo anilany. Impiry moa izy no nitory fitiavana tamiko fa tsy tiako irotorotono izany na dia reko mitety zavatra amin'izany koa aza ny foko. Mila mandinika tsara vao samy roso amin'izany. Na mila ratra marary aloatra ny lasako. Ary iny reto. Reto angamba ny sariny ray aman-dreniny. Trano fantatro angety rangahy eto amin'ny sary ty izany. Tena fantatro mihitsy ty. Tsy le hoe ngaratrema ve ty? Andriamanitro. Dia sanatria ve ka ho ngaratrema ny ray nitotso? Tsy kosa satsia. Aleo aloha jereko ilay karapanondro mitojo hoe ty eto. Dia isany anaran'ny ray niteraka azy. Manana Rodolphe. Tena izy. Ratremary manana tojo ny aina no anaran'ny tojo. Indrisy. Fa tena hoana loatra ray. Vitandray aloha ny fanaovana sy ny amin'ilay dosie misavofona be reto ka. Tena matsiaro leraka mihitsy izany mandrika. Manahirana ihany izy tika. Maniry mba manana ny ampitonolon-drehetra ianao dia tsy maintsy miezaka mafy. Miditra indray aloha tia ny vola. Mba mandroso dia mandroso ihany ny orinasa dia miala indray ny olana goavana. Tena resaka mihitsy ny saiko izany ka. Na kaizary lesy alaritoso. Dia sanatria ve lesy ka nisy nahazo ny lato koa no any. Dia inona ny hafarana isineny raha sanatria ka maninona any na e. Ndasoloha. Allô. Ahoana izay madame Noro? Mihaino anao aho e. Taratasina terin'olona ho aho e. Avy amin'izaka. Tsy misy anarany mpandefa hoe e. Eny e, tsy maninona fa atero aty amin'ny biraoko e. Dia izao foanao avokoa aloha ny randevoako rehetra an'io ariva e. Eny ny randevo rehetra mihitsy e. Ody alohan'io fa matsiaro reradreraka mihitsy ka. Izay Mandrosoa. Ay madame Noro. Anatitra an'ilay taratasy. Apetro ambony biraoko eo fotsiny azafady. Dia misaotra betsaka e. Ary aleo aloha sokafany ty valopy ty ahitana sy atao anatiny fa tena. Ary tozotra vitako ny tofodefo eny izy izany e. Aleo aloha hoe vakina. Vitako soma tsara ny valo fatoka. Ahoana tsara hoe? Vitako soma tsara ny valo fatoka. Vina ny tiany taratasy ty ho lazainy e. Andriamanitro dia sanatria ve ka misy fandraisany amin'izao fanjavona ny zanako izao ty e. Dia sanatria ve ka ny zanako no tsy fa izy koa nefa ny olona nandrefany ty e.
dia inona no tiany ho lazaina mangovotra mihitsy azy zany ka aleo aloha miezaka ho tombo sao dia ho tapaka lalandray eto ka ary aleo koa aloha tonga dia antso ny komisera dia aseho azy mihitsy taratasy aleo izay no atao ka fa maninona ho afenitra no ohatry malikoaloko endrika izany tatato e ao momba teneno ake tsy maninona re ary tojo fa maninona eritreritra hoe sao dia tokony hody amin'izay ary ianao andray fenitra ka zange mbola tamana be mijanona ato aminao e tsy te hisaraka aminao mihitsy ary tsy mety rery tojo tsy mety ahoana mba eritreretra ihany ray aman-dreninao so sanatria ho faty tebotebo eo ka hanenina mandrakizay mba azonao sary an-tsaina ve no mety ho fijalian'izy ireo amin'ny tsy fahitana anao eny marina izany aloha saingy tojo mingavy anao mandehana mihitsy loha ianao mody sady sao ampangain'ireo avanao nanao kidina mpinanao ko io ka ho sahirana tsy hanao an'izany mihitsy izy ireo fenitra ianao nge nanavitra teo ambaravarany fahafatrisany ka tsy midika nge izany fa tokony avelanao fatiny tebotebo ry zareo e ka zao ary aleo fa tsoko ry zareo mba ialan'ny tebotebony aloha fa ngah moa izany tsy hoe tsy mahatadidy ny laharany finday an'ny zareo indray ianao ka mandrainga ka ianao mifona rery fenitra ninandrainga satria tsy te handao anao izany mihitsy sady aika izany ianao tia ka zanak'olona mpanefoefo mpanitaingatsy dia sahanao ve ny mandainga tamiko e ka ianao koa zange mpangalatra zany ko mpangalatra fa mpangalatra ahoana koa mpangalatra ianao e nangalatra tamiko ianao ahoana tsara dia inona hono izany nangalariko taminao ka mifoko sy ny fitiavako fonina indray tu as volé mon cœur ay ve nahataoko fa ilaza inona koa ty ianao marary nge izany tsongonao zany neny fa tsy maninona aloha fa efiko ihany jereo nge fa niova vetivety teo indray le endrika efa mba nitsikitsiky teo fa maninona mihitsy aloha ianao tefenitra na zany fa tsisy hidiranao antsony ray aman-dreninao dia mandeha ihany ianao mody dia tia ny portefeuille anao hitako teny atokotany ty mety latsaka tamin'ny alina nahavoanao iny ty ngamba misaotra betsaka andraso fa nisy vola izay ho atato tsy hoe fa lasany zalahy mbola ao avokoa ny volanao ka ko maninona tsy nampiasainao laha ny vola be nge ianao nitsaboana sy nikarakarana reto resy dolo tsisy dikana akory reto mihoatra amin'izay nataonao tamiko ka tsy nilako vola nge ny fitsaboana sy fikarakarana anao tsy azoko azoko fatarina ve aloha ny antony fenitra to mangano any masonao fa mandehana amin'izay re ianao moto ritojo fenitra andraso aloha tena nohidiny ny varavarana marina tsy azoko fa naninona tampoko ato ary fenitra mety hoe nisy fihetsika nataoko ve ka nahatezitra azy sa so dia tsy mahazaka n'izao fisarahana izao ary izy tena mety izay mihitsy angamby andeha hiverina dia ambarako azy fa tsy maintsy mbola hiverina ary apakatra azy ho vady nefa aleo aloha mody antsika ire amin'ny taxi fonnerie dada sy neny dia mandeha mody avy eo ary entiko miverina ty izy ireo hanao fangatana avy hatrany zay efa eto ambaravarana ty atokaona ve radio tasiny amin-dramaly ko tsy ho vato tampoka io izy zary ty tsaroko valalanina tanteraka mihitsy apure andriamanito aleo aloha amboarina ho tono tsara ny endrika zay ay tonga ianao to atsara de atsatra ny endrikao zany ka tena teraka ny asa ry ara mazy zany
Ka tsy hitanao anga ty orinasa vonatsangana any amin'ny faritra ity e. Ka maka aina ary aloha e. Zany ala hoako. Hoe ary efa mba nisy vaovao momba an-janako ve? Tao mitady ho kivy ara Trema. Io indray ianao a. Mariny. Ka mitony aloha re ianao e. Fa misy inona ra Trema? Tao miaotraotra be nge ianao zany e? Teneniko azy fa re. Tena tsy haiko tanana ho asa amindrelo izy io ka. Nefa dia inona no izy io eto? Ampio Andriamanitra. Fa misy inona loatra re ra Trema? Zao re raha mary a. Zany hoe misy miantso aloha ianao zany e. Raiso aloha e. Allo? Manao neny? Itojo ihany e. Itojo? Ndray re Tojo. Fa taiza foana re ianao anako. Zay ato efa hofaty ny tahotra amin'ny tsy fahitana anao anie. Mitony aloha neny e. Tsy maninona akory nge za e. Itojo hoe raha mary. Ameo aloha izy. Mody mitsy re aloha anao sombinaiko. Mody ianao e. Io aloha dadanao e. Allo Tojo. Manao ny dada? Le tir Tojo a. Mba tsapany lavy aloha fa tsy mety nge zao ataony lazao e. Ny olona ty mipopopopo mitady amina efa mila maraka hatramin'ny aina mihitsy. Elany to mangingina fotsiny sady manepoka any. Mody mihitsy aloha lazy zao dia zao ka. Dia ohatran'izay ry dada sy neny no antony nahatafajanona tany. Fa raha tsy ho tovavy io nge ka efa tsy hitanareo tsony aho ohatr'izay mariny e. Tray izay sombinaiko. Tena misaotra an'Andriamanitra fa tsy maty foa maraina tany ianao e. Ka na izany azany tokony mba niantsonay ihany aloha lafa mafy nge rehetra tozony tebiteby ny ainanay teto e. Marina moa. Oka re zay rangafa efa eto nge izy e. Zay nge ho ary mamy. Rehefa velon'aina izy dia zay zava-dehibe. Tena misaotra zany tovavy zany kosa noho ny fandavan-tena nanavitra anao ka. Marina mihitsy aloha zany ramary. Tokony mba niofakasitrahana azy mihitsy aloha tsisako. Asa hoe vola ohatra. Tsy vola ny ilain'izany olona izany dada sy neny. Ohatray. Fa inona kosa aloha zay laka? Tsy dia haiko milaza azy. Zany hoe raiki-pity aminy ahy. Zany. Fa ino ty lazainao ry Tojo? Raiki-pity ahoana? Zany le tir Tojo. Maninona ry dada? Dia olona vao nandalo teo ambany masony lavo ve izy dia alatsa-dambany la. Eno ara Trema. Zany anke natao hoe voany mandalo direktra e. Asanko. Fa taranak'olona vaiza ry izany aloha ka. Dia manao ahoana koa ny fari-piainany mba mifanentana amin'ny fari-piainantsika ihany ve? Miala tsiny aloha ry dada sy neny a. Tsy te hiditra lalina amin'izay fari-piainana na izay fihaviany ihany a. Ny any fantatro dia zao. Raiki-pity amin'ny tanteraka. Izay ianao raha mato. Enonareo e, sady olona nanavitra teo ambaravarany fahafatesana angizy. Ary miala tsiny aminareo aloha fa andeo any an'efitrano ka izay lasa aloha. Dia ahoana zany natao raha Trema? Dia mandeha aloha nareo miaraka mandeha manatitra fisaoana any amin'izany tovavy zany e. Olana namonjy ny anjanako ao zany ka mendrika isaoana. Dia izao eto rapolo sofira dia mitondrana reo fiara. Ary zaterao anga tsy mba hoany e. Ka tsy henonao anga ny resaka sy nitombonantoka teo e. Hamonjy fivoriana io zao. Za ty efa tarako. Dia mba zaho taratra ihany mombamomba an'izany tovavy zany. Dia inona moa zany ny tian'ilay taratasy hafahafa nisy nanatitra tany ampiasany no lazainy. Hoe vita moa ny valofatiny. Ka naiko maro Tojo zanako no nisy nanao akasoparana marina. Dia valofatinina azo zany no lazainy fa vitany. Nanahoana ary izay ny feonany Tojo tamin'ireo ray aman-dreniny? Angamba dia fifaliana tsy misy toy izany ny andry zareo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe afa mba afaka nanavitra azy. Maninona koa ary Tojo ny tsy mety miala taon-dohako mihitsy. Efa tsy te heritreritra azy tsony anefa tsy mety ny saiko fa lasa ny amin'ny foana.
sady midobodoboka fa avy izany ny vokatra vao mieritreritra azy. Aleo aloha mandeha moto fa efa azo reto ny loka. Faiza hoe izany trano izany Toto a? Io mifefy tamboho kely io neny velo ety ny fiara rahapoly dia miandry vetivety eo ianao fa zasin'iny hoe ny vetivety aloha. Ary toa trano zarizary kely ry izy. Mba moramora zato vavanao neny na tsy zarizary iny na akany misy olona misy tantely io satria ao nge ny misy nirozony foka e. Toto a, io indray ianao a? Zaniko ary ohatrany midy ary ty trano tiako fa nakaiza ary feno te sa mety hoe nandeha ny tsena angamba. Aleo andrasana kelikely ka. Ary fiara nisy ty fiara tsara tarehy be eo ivelany tamboho ty. Inisy ka. Toto fa ahoana? Manahoana tompoko? Salamanaka. Izy no reniko niteraka ary fenitra. Ary izy tsio sary neny no ifenitra le efa voalazako taminareo sy dady le nanavitra. Faly mahafantatra anao tompoko. Toraka izany koa kia. Ka tsy aleo ary ve aloha vaiko vetivety ny trano dia mandroso hoe aiza ny dia eto an-tokotany ve no iresaka ko? Aleo re eto ihany anako. Somary mbola maimaika izay io. Maika ho aiza re neny aleo mandroso e mandroso. Tsy io mbola manam-potoana vonjena ne izay io e. Zao e tonga eto izay mba neo fisaorana sy fakasitrahana anao tamin'ny namonjenao an'nytoto zanakay. Tena zava-dehibe aminay loatra re anaka ka dia misaotra indrindra e. Hitako ireo tompoko izay hoe isaoranareo amin'izany ady tsy tokony nataoko ihany angeny nataoko e. Inoko fa niza nge teo amin'ny toerako dia nanao ohatr'izay nataoko izay avokoa e. Tsy anako. Betsaka ane ireo izay minimikipy manoloana ny fanampiana amin'ny hafa e. Fa ianao kosa tena sanan'olotra ny ianao amin'izay zanakay. Koa ty re tsy mba misy fakasitrahana kely atolotra eo anao. Tsy misy vola hoe mahavidy ny tombam-bidy izay vitanao taminay sy toja koa re. Kanefa dia ny fonay mitafitafy ny fakasitrahana reny mameno azy. Tsy re tompoko. Tena miala tsiny indrindra raha tsy afaka ny andray an'iny marina e. Tsy nitady tambony na nytoy izany akory nanaovako an'ireny ange. Faraka ny volazako tery am-boalohany dia adidy tsotra ihany. Aza tao an'izany re anako. Raisy efa fonay ho anao nefa. Tsy re tompoko. Mbola mamerina ny fialatsiny ihany fa tsy Yaina tena ianao ve ty? Fa izy koa tena manatona tsika ty e. Sa mitady olona kosa angamba izy zany. Naray marina miaina keliko. Hitako ihany ny biby keliko. Hitako ihany ianao marina. Mengavy anao andeha pisikelinao taiza? Fa izy io fenitra lehilahy tsy vaniny olo-tojo tsy mifatotr'ovana. Dia mody manadiny lasandray mantsy raha zaka vady be anao ihany akity. Efa nitady anao ataizatraiza nge. Sanatry vady be anao taiza koa moa ary mba ianao fa aza manaty kantona aty tsy nonga ny teniny teo hoe mandehany ianao mandehany faiza koa moa aza miditra tokony idira lay sao mahitaloza hony zany marina fa iverinao fa matahotra anao ngaza Toto aza famaly amin'olona eo ianao ao ianao roneny fa tsara omena lesona kely ny dalo oadray fa iza moa ela ty tsy rahanao zany da ngaty raha misy resaka tianao lazaina aminy dia lazao amiko aikosa zany mihitsika tsy injofeto famba fantatrelah moa hoe iza mariny miaina. Mandeha ianao mandeha andra ngaty lehilahy tsy vanina. Sanao mandraoka tiazo mararay mitonga ianao io. Tany ianao mandeha fa mitetika anao iny eo ianao andra maro hoe jerena azy Toto aka mety miadina eo ianao ka. Ao ianao roneny fa mitady bandy ty lehilahy lehibe tsy mahay mitady sandoko olona fotsiny sandoko ahy vavalahy hitako mba fantatrelah moa fa mpivary teny tovavy arovalahy io mpivary teny io le ty sainy ty
Ary efa voavidiko ambokady misy ny reniny. Latsy vanina mpandainy. Pandiny vavanora angaty sao dia vakiko eo sady tsy miainy zany no naran'io. So mamy ianao ka manafangaro olona. Ohatray ka notany izy raha tsy marina zany. Io fenitra ambaro azy ny tena anaranao. Ambaro azy fa tsy Tojo anarako mihitsy zany. Fenitra nena no anarako. Zany ve de sanaty ve ka marina koa izay nolazainy teo fa Endry Tojo marina izay nolazainy fa efa niaraka taminy tokoa saingy fenitra efa nivary tena koa. Valeo ary fenitra Izay angamba no azo ilazana azy saingy okizay fenitra tsy tia henony toy intsony ahy. Dray rery lanitra zay ka olona toy izany nafatifaty ianao. Tojo mba azonao henona vetivety monja ve izay tiako tenena? Tsy fenitra amisaotra anao tamin'izay vitanao tamiko. Tojo so fa mbola tsy nisy ninonina ny tamintsika. Mody miseho toreny anjely reny. Asa miketrikina ka samy tetika ny tseritra ny volanay. Iny aza miteny ohatr'izany kosa ianao andao fotsiny tsika andeha andao. Azafady tompoko. Sanatria amiko ny anana toetsaina ty vola raha nanao andreny io ny zanakao. Tsy nisy nanombinana anaty kely aza. Antanio azy koa raha nisy nanombinana ny volany tao anaty portefeuille. Andao andeha reny andao tsika andeha. Na ohatra ny hita ny bankely misy olona iny. Oka zay vao tadidiko. Tena ny bandikely vavolombelona namonona ilay antitadany ray aliny. Tena azo antoka fa izy nika. Ary tena tsy tadidin'ilay ry mihitsy aka. Efa amin'ilay raha aloha zany fa tsy maintsy fitaiko aloha momba ilay manaraka sady mitady andombaka ny vorokely ka le faranana. Tena lehilahy tsy vanina ianao raha zaka. Fa le ry zany ianao zao fa lasa zareo. Ka sika senao nge sisa ry piso kely mety. Efa nilaza taminao fa anangy ianao ary tsy avelako hisaraka amiko zany. Ary vao avy nivoaka ny fonja dia efa mitady an'io ny asaratsady. Fa ndreka tsy mahalala. Vanina ianao. Efeto azo na dia nogadrainao azy. Koe sorondonao zany eteta hiaraka amin'olo-kafo zany fa dia zao goziko anao anahy ianao. Lehilahy mitonantonana. Sanatria amiko izay anaiky ny kilalaonao zany indray. Fa maninona? Adinonao anga fa tsy fidiny nanekenay anao tamin'ireny. Ary efa tapitra ela koa ny fifanarahantsika. Raha ny marina kokoa dia ny fifanarahanareo sineny. Oritrala kely tia. Tsy tia alala an'izany mihitsy sao adinonao ara fa mbola nandakotrosany ianao Ko raha tsy tianao nopotika zao ny koziko anao. Eko fotsiny zay koziko. Sanatria izany rangatia. Ary ale teo tsara anao ty ny olobe anao io fa aleoko lavitra potika sy maty. Toy izay manaiky ny oviravirainao. Ohatrany ary ito amin'ny sy olainga ty sipity zany samy tadinina. Alefaso rangatia izay entinao fa tsy matahotra anao ny aty efa nisotro ny aleoko maty zao tovovavy zao ka tsy matahotra an'izay raha matahoranao zany. Ohatray le ty tena mitady mihitsy tsy alakely ty matiko tena no any Fonjera ilay olona fa jonam-panao akeriny Fonjera Tao malaky miandry vonjy. Ao anatin'ny fomba fiady avokoa zany rangatia. Tsy mila olon-dratsy mpanimba fiainan'olona toa anao zao ny fiarahamonina. Fonjera ilay olona. Tena volanana ary ny fiarahana fa horatsy tia. Ernaro tena mivara fa tsy manaky izao tsy ilay. Io ilay olona io samboly fa mitady hamono sy anao ankeriny. Izy iny fa voasambotra. Ary aleo tonga dia etsiko polisy avy hatrany. Afa ny taloha zaka. Taloha ianao no miseho nanjakazaka sy mibaiko manam-pahefana tamin'ny volanao. Hitan'lahy amin'izany ny olona saika nanankiana ny lany fonila. Eno ara-tremo. Zazavavy vary tena loza. Miangavy anareo aloha tsy resadresaka momba an'izany tsongy dadasiny. Fa maninona ka? Ary tsarovo koa fa nampivary tena iny na inona. Efa maty efa ela raha tsy nisy azo nanolo tena namonjy ka miangavy anareo avy alao izy hoany.
Ary lozako aloha nareo fa andeho any an'efitrano koa aloha. Tsy mety miala any amin'ny fiainitra mihitsy ny eritreritro. Ezahako akipaka fa verina ihany. Tena nandoto mifoky loatra reny zava-niseho reny. Tsy napoiziko. Indrisy rivenitra. Na izany aza nahavita be tamiko ianao tamin'ny fanavotanao tsy ho faty. Fa maninona ary tsy mety miala ato tsaiko ianao hoe. Nahagaga dia izao raha tena hoe mpivary tena nysetra ny volako izy naninona tsy nanabangana ny vola taty amiko na dia ariary azy. Dia naninona koa tsy nety nandray ny vola izay natolotry niny azy izy. Nanao neny tsy ho zavatra izy nitsabo sy ny karakarana dia na dia tsy fantany akory aza. Ary fantatro sitako fa mpampianatra ny asany. Firy andro izay niaraka tao an-tranony tao. Tsy nahita na dia tapian'olona ray aza hoe mba niaraka taminy. Dia nipotra tampoko avy any iny lehilahy iny. Ohatry ny efa nisy nahitako any indangany mihitsy fa tsy tadidiko hoe taiza. Ary inona ny toen'ny resaka tiany fenitra ho tenenina tamiko. Misy zavatra tsy azoko mihitsy aloha momba ny fenitra. Ortoto avy sakafo e. Fa ina ihany ty mahavarim-bariana antozy ty e. Manina ianao tsy misakafo? Angatika eo ange sakafonao e. Tena mbola tsy mahatsiaronao na ry Mary. Ortojo, inona ry dada? dia mbola iny tovavy teny iny ihany ve ny malasa saina an'ilay eo e? Fa ahoana moa nanitrikitrianareo fa mpivary tena tokoa izy Fa adinao sady angary ny zava-niseho reny e. Ny tenin'iny lehilahy vady be iny. Tsy vady be an'izany endriny eny. Sady tsoroko aminareo koa fa tsy mininy mampivary tena niny tovavy izany. Tojo. Efa tena mivadika tovy e lafa maninona ry dada? Mora fihetseha'olona loatra e lahy. Mba hain'lahy moa mitetiny amin'izany. Hoe maninona ka? Hitsentotra fotsiny volan'ny lahy izay ihany. Ry dada, miangavy ianao mba hametraka tsisy ny fitiavam-bola sy ny voninahitra aloha e. Efa teo ambaravarany fasana ange ho azy any vonjeny. Mbola nandaniny fotoana izay mba tahiry kely ny tsaboana sy ny karakarana izy. Ny volako tsy nisy nikitiany na dia ariary azy. Moramora lahy. Fomba fiady le ty izany ry Tojo. Aza dia ampiasain'ny olona lahy. Mba tonga vasaina ry Tojo. Efa fisenge ny olona amin'izao e. Tia ny tsaratsara olona ivelany fotsiny nareo mivady. Miala tsy ny posy. Zange ry dada ny niara-nonina tamin'ny toka mahalala azy tsara noho nareo e. Eto ny fitiavam-bola loatra nareo. Lazaiko anareo nefa. Fa nahatolika reo an'ny fenitra avokoa aza ny arenanareo rehetra dia tsy avo vidy ny famonjena ny aiko izany. Mazotoanareo fa andeha atory aka. Andeha ho aiza ianao ry Tojo? Andeha hivoaka kely any ary neny loha. Andeha hivoaka ho aiza? Andeha hivoaka e. Raha ianao angena nafatrafatra hoe tsy tokony hivoahanao ny trano mihitsy aloha e. Neny fa mbola heverinareo fa zazakely ary ve ahy e. Lasa aloko a. Sao dia hiverina any amin'ilay mpivary tena ary iny e. Ohatry ny veriversena izay mihitsy izy tato ato a. Aloha mihitsy aloha atsona ny rainika. Iza koa ary izany mandondona salasalan'andro izany. Sao dia lera zaka tsy olona miroto antitra iny indray izany. Ka efa naveriny manam-pahefanany am-pontsy izy tao aorian'ny fisamboran'ny fokon'olona sy ny polisy azy iny. Haika vao avy nandositra ny fontsy izy teo iny. Mety olona vatsy andrefana angamizao ka. Aleo aloha jerena fa todiny ery izy izany. Tojo, fa nao inona ty ianao? Anontany zavatra aminao ahy. Tsiry Tojo tsy manana resaka tao aminao tsony a. Mingavy ianao hivoaka n'ity trano ty azafady. Tsiry fenitra. Tsy aleto raha tsy voalazanao avokoa izay tiako ho fantatra. Na dia hoe hosoroanao amin'ny angady azy. Ka anontany inona indray ianao e.
Fangamo tsy maharikoriko anao indray hafa mpifaritena. Fenitra, tsy mbola niteny an'izany kosa ny vavako sanatria ary tsy hoe hifanasa vangy na ilady na tongavako eto. Miangavy ianao ary Fenitra, mety eza ianao amin'ny hita vitsinonjy. Tsy tia handany fotoana aminao tsony ary tojona iray segondra aza. Efa ampy angamba raha ny fotoana laniko taminao. Koa miangavy ianao farany mandeha any ianao mandeha sao dia tsoko vonjy ohatran'ilay lehilahy tsy vanina teto iny Antsolona montsy sambotra ianao. Tsy maninona ary fa antsoy ianao nanavitra tsy ho faty ary ianao koa kehitriny no mona indray. Ny tombony eto avoatrano eto hiandry ny olona tsonao aloha Fa inona nefa no ilanao amiko valim-panontaniana tsotra ny tadiaviko aminao dia andeha ary avelako ilamina tsara ianao Tena tsy mbola nahita olona mafy loatra anao tia mihitsy hatramin'izay niainako. Ka zaho koa tsy mbola nahita olona mampijaly sy mampitondra fahoriana ary tsy mety ahitana fiadanam-pohitra anao nge. Tena tsy lamina mihitsy ny foko sy ny saiko raha tsy fantatro izay tiako hofantarina aminao Fenitra. Mahasosotra mihitsy izany raha olona. Fenitra, inona nefa ny tiana ho fantatra fa mihaino ahy tsy manam-potoana ela be olaniana aminao nefa. Fa naninona ianao no mivary tena aloha Inona nefa no idiranao amin'izay fiainako taloha tany hitanao? Tsy tiako izany. Ianao ihany mandany fotoana io fa tsy tonga dia mamaly. Ka fiainako manokana izany Inona ny rarahinao an'izany? Ka tiako fantatra koa ny antony Fa inona loatra re no isisihanao ahalalan'izany antony izany satria tsy mino ary Fenitra. Na hoe fotoana fohy monja aza ny faneraseratsika dia ampinalalako anao sy ny toe-ponao izany. Ka tsy tia ino no saiko fa ianao no safidy anao an'izany asa izany. Tsy ianao izany Fenitra. Tsy ianao izany. Ianao ilay Fenitra nahavita nampirodana manontolo ny avy navim-poko. Zanaka lahatokany mpanan-karena. Nitoeran'ny avinavina sy fanandratan-tena. Tsy mpandray ravin-dreny. Fa ianao no nampianatra any an-tsetena ka nahaizako nankamamy izany fiainana tsotra nefa feno fitiavana sy fankafizina indray ny fiarahamonina izany. Karazan'olona modely amin'ny fahadiova-po amin'ny fiainana no ry Fenitra amiko vavolombelon'ny fahalehibeazan'izany tena hoe fitiavana izany. Karaha sitraka ao ry Fenitra, ambaro azy antony. Izay monja ny tadiaviko aminao dia andeha izay ny tianao. Tena tianao ho fantatra ny antony. Eny ry Fenitra, izay nge ny antony ahatongavako eto. Eny tsy fidy no atokory-tojo vokatry ny etraketraky ny olona teo amin'ny fiainana sy neny moa dia namoneny mihitsy noho ny farany. Andrasory fa ho tantarako anao Sariry ny zanaky ny ray aman-dreniko nanana namana tsy mifankafohy tamin'ny atry ny fony kely data. Dia nifandray tsy tapaka ihany izy roa lareo na efa samy manana ny vady aman-janany asa. Nanao asa tena moa data ka somary sahirakirana izay rehefa fotoana tsy nisiny ny asa. Ilay namany kosa nanan-katao satria efa nahatsangana orinasa. Indray mandeha dia nindram-bola taminy data fa nahazo asa lehibehibe ka tsy ampy ny vola teo am-pelantanany mba hamitana an'ilay asa. Dia asa nefa fa tsy nety tamin'izay nilain'ny tompony asa ilay asa nataony data ka tsy nety nandray ilay olona sady tsy nandony vola koa. Dia very hevitra ary dada sy neny nitady hevitra hanolona ny volan'ilay namany. Na misy ilay entana tsy nalain'ilay olona mba hanolona io vola io. Dia tsy nisy nahasalafa nefa ireo entan'ireo ka dia voaterina midy mora ary tsy nisy nanombinana ny vola vitany na dia ariary aza fa nomena manontolo an'ilay namany. Dia atsasabola ihany anefa ny voaloha. Narary tamiko data ka voaterina ampidirina hopitaly. Tapitra namidy avokoa ny entanay mba ny sabona azy. Nifindrisy fa tsy tanany any data. Tiloha, ty misy mosara masoka
aleo aloha akako rano mangatsika ianao. Ty ao sotro mba mpitony ny fon'olo ao. Misotra. Dia nanahoana? Niara-niondrika taminay tanaty fahoriana tokoa ilay namany tata. Saingy efa bolana monja tao aorian'ny fandevenana dia tonga nitaky ny volany tamin'iny sahady izy. Zany ve? Ie. Tena mba olona tsy manana fo mangoraka koa izany. Dia ahoana nataony ianareo ka? Inona moa no nataony efa tsy nitalao taminy ka nangataka-andro. Nefa tsy nanaiky efa tsy nimbolana ilay namany tata. Nirotiny neny ny volondohany. Voaterina ato koa ny fianarako. Nefa efa mba nanomana ny bakaloriata amin'izany. Tahoana moa e. Na niarapaka aza nge ny lasita tamin'izany. Dia ny fanampy tamin'eny nanasa lamban'olona sy nanao an'izay azoko natao mba hamonjena an'ilay volan'olona. Ie, dia nitady asa ihany saingy tsy nahita mihitsy. Tsy hitahita akory dia tapitra ny enim-bolana. Aiza moa no ahafahana manangona vola 3 tapitrisa amin'ny alalan'ny sasalamban'olona sy asa tselykikely etsy sy eroa. Izay tsy navita na dia ny sakafona indray andro akory. Nitondra ny mangidy izay mianaka tamin'izany. Tsy nisakafo afa-tsy indray mandeha isan'andro izay mba nahafahana nanisika vola kely tao anaty boatin-drakitra. Rehefa tonga ny fotoana dia tsy nahangona fa tsy ray alina sy roa etsy ariary. Izay niampy an'ireo hoe vidin'ireo fitafiana mba antsaratsara nananako izany. Dia teo indrindra nefa nanomboka ny afipeanay sy nenty. Tonio aloha ianao ry Fenitra. Tindray aloha sotrondrany. Ao sotro. Sotro. Zay. Dia ahoana? Fa nisy indray nanomboka teo ry Fenitra. Mafy taminay tsy misakafo afa-tsy indray mandeha isan'andro. Mafy taminay tsy mba nanana afa-tsy ora vitsomonja mba namonjena torimaso. Mafy taminay tsy nanana fitafiana afa-tsy vorokitsay fa tapitra namidy avokoa izay mba fitafiana tsaratsara. Mafy taminay ny natrolona izay sary lasa fitafiana nanampo ny vorokitsay ny tafiana isan'andro. Mbola mafy lavitra indrindra taminay senso satria fa ahoana ry Fenitra? Romotra ilay namany tata raha nahita ny ankelezan'ireo vola voangonay. Rehefa avy mivazavaza sy nanao teny marary taminay teo izy dia lasa. Ary dia niverina indray noho ny ataondro niaraka tamin'ny lehilahy ankiray izay tsisa farazaka. Ilay lehilahy tonga nanako taba teo tamin'ilay fotoana nateto anao sy ny reninao iny. Ie, nilaza ilay namany tata fa nanomboka teo dia tsy izy tsony no manambola aminay fa ilay razaka io. Dia noazavainy fa hanana ny ora zaka io vola izy ka naleo ny nampiona mivantana niny sy io lehilahy io. Rehefa mifanaiky teo izy roa lahy dia lasa ilay namany tata. Ilay razaka kosa avy dia nanao raombava be ary nampitandrina fa hogatrainy avy hatrany neny raha tsy mahatavaverina ny vola ao anatin'ny 3 andro monja. 3 andro? Eno a. Fa olona mitata ianao ilay rangahy iny. Tenoy aloha dia tonga izy afaka 3 andro. Nitratratratra ny tomany sy ny talao neny fa tsy nahoany akory izany. Saika hiantso polisy tamin'ny findainy izy. Saingy no nitahotra loatra izay efa nanjaka tao am-poniny iny dia niakohaka teo anatrihany neny fa mba hoe nitalaho famelany. Nasainy nitsanga neny ary toy izao ny fandehan'ny resaka izy ireo tamin'izany. Mamitsafo re tompoko, miangavy re. Makaleo any mainy ny fonanao madamo Rahely. Aza tao an'izany re tompoko, mba omeo andro lavalava re. Ka zao ary ny famondrapo farany aminao.
raha tokony ho telo tapitrisa anao lohanao tsy maninona fandrivotra ka 7 alina fotsiny no efainao. Ahoana tsara hoe tompoko? Tsy azo zany tsy mando afa-tsy 7 alina amiko sisy ianao. Andray re tompoko, andray zany hafaliko, misaotra indrindra re tompoko, misaotra. Ahoana manaky ianao? Manaky a tompoko, ka izandray ara no misaotra izany fa ilay fotoana fotsiny aneny mba hiatako kely fa vao hanomboka hanangona indray izay. Tsy misy fangatanandro tsony zany fa manomboka anio dia tsy maintsy manefa ny 2 alina ianao. 2 alina isan'andro no anefanao azy dia ho voaefanao anatin'ny 7 andro ny trosako. Azonao ve ny tiako ambary? Tsy azoko loatra tompoko. Zany hoe zay mihitsy. Miara-matory amiko ao anatin'ny 7 alina monja ianao dia ho afa-trosa. Mazava? Andray re tompoko, tena olona tsy mivady trovana ianao, mpanararoatra ny madinika. Tsy afaka ny anaika an'izany sanatria amiko. Vehivavy sarotra ampiana marikoriko. Aloavo zao dia zao ara ny telo tapisako aleo rangahy entina any amin'ny tribunal ty raha ty rehefa izay ny tianao ka re tompoko, fa nahoana reny dia ampijaliana ohatr'izany izay ka tsy mila sentiment zao any ny teniko aminao. Fitafiana tsara tany vongotiako mifanaraka tsara mibikanao igny. Miandry ianao amin'ny hotely Zanakala ny hariva amin'ny Eninora. Azonao ve zany? Zao no koziko anao raha vao tsy tonga natara amin'ny fotoana io anao dia tonga eto raha-pitsy miaraka amin'ny polisy isambotra anao. Mazava zay? Zay va lasa? Tena olona tsy vaniny. Tafahoatra loatra ny raha tsy toetra ny lerazaka. Azonareo mitorina tamin'izany tonga izy nitrosa tonina anareo nge ka azo lazaina ho ady madio misy lalàna amin'ny fekoa ny fitoriana sy fisamboran'olona fa tsy arak'izay vavan'ireo tompo-trosa sasany akory. Ty azo ny volana engany izy dia manao an'izao raha matahora rehetra zao ka tsy mahalala an'izany izay olona efa totony tahotra ve dia nanaky an'izany ve neninareo fianitra? Rikoriko sady romotra izy vao lasa raha zaka nanizingizina izy fa tsy vary lava amin'izany fa aleo ny maty no ny arivariva nefa dia nanomboka nameno azy ny tahotra. Nitompo teny amin'ny famantaranandro foana ny masony. Niezaka nampahery azy mba tsy hanaiky an'izany. Ny raha ny tsena no ny avy eo no ny tafaverina avy ny tsena dia neny efa salotra n'ilay roby napetraka rasika notako. Neny fa hoaizy neny fa adala nga ianao fentra dia ho afaka kia aleoko manolo tena mba fanavotana ny fiainantsika mianaka ho anao nanaovako an'izao. Firineny dia sahanao virineny nanolo tena ho viravirainy olo tsy vanina ohatrin'iny tsy manasafidy tsika anako manidry antsika loatra ny fangenjan'ny mpanamboly asa mametsy miasombinaiko neny dia lasa neny ny maraina izy vao tafaverina naterin'ny mpamilin-drazaka tamin'ny fiara. Vao niditra amin'ny trano izy dia namonjy teny am-pandriana nanala ny fony tamin'ny ranomaso. Tsy dia naresaka firy izay tamin'iny andro iny dia ny arivarivana iny dia tonga indray ny mpamilin-drazaka sy ny fiarany nitondra raoby hafa vaovao. Neny asa mandeha tsony riry neny azabananao ny lalako sombinaiko fa tafaroboka ka velao hanala ny trosa hatramin'ny farany. Neny tsy
nanakevitra ho any amin'ny polisy mihitsy ve nareo amin'izany fanararotana ranofo izany ka? Nanapa-kevitra tokoa any ampitsony io fa tsy niteniteny tamin'iny. Saingy teny an-dalana raha sendra nandalo restaurant trano fitaratra be izay dia inona ho ianao nitako? Inona renitra? Ny komisera niasa tao amin'ilay komisara saika alehako mihitsy no miara-misakafo tamin-drazaka. Dia eskorana ny tasako. Dia verina tamin'ny ankiviana. Zahay no mahavony tompona andraikitra sasany ka rehefa tahako ny vola sy namanamana na ketrano an-trano ny masony dia tonga manadiny ny fiainanany tamin'ny asany. So kosa nefa fa mba misy ny sasany izay tsy voarebribany izany fa samy joro amin'ny fahamarinana ka tsy manaiky ny iray tsy kombakomba amin'ny ratsy amin'ny namany. Tsy vitsy nefa nasasy tamin'irezy tratra nandika lalàna sy nanao kolikoly. Dia nanaona ny toeny avy eo fenitra? Inona moa fa dia nivezivezy teny foana nandritry ny 10 andro. Izany? Ie. Ny andro fahaenina dia nitarainona rary amin'izay ary neny. Vao avy nateriny fiaran-drazaka mihitsy izy tamin'io. Reraka ny fahitako azy ka nasaiko namonjy fandriana izy mba hakaina aloha. Nananaretina ny taizay manko neny rehefa reraka ka io indrindra izao ny netsika. Raha tonga ilay mpamily mba haka azy ny arivany eo dia niangavy azy neny mba hakaina aloha fa hoe ny ampitso indray za vao hanohy. Nangoraka azy tokoa ilay mpamily ka lasa. Niverina nefa izy no nikelikely ny laza fa tsy manaiky an'izany ho ny razaka. Ary nandrahoana ny anadino an'izay efa vita ka hitako manontolo ny vola 3 tapitrisa vaovao indray raha vao manapaka eo neny. Tena andeha niaraka tamin'ny tsy fahasalamana tsy fidiny ilay reniko. Ensana nge ny ampitsony io dia tena reraka loatra izy niverina avy any. Tsy naray tena izy fa nandamaka teo aparafara. Niomby be ny aretany. Andriamanitra, fa lozinona ry izany. Ny arivan'io izay tokony alina farany hoe vitain'ny neny mba hanafaonana manontolo ny trosany fa tsy nety tsony neny. Nitondra polisy roalahy izy. Naren'izy ireo teo am-pandriana eny ary nifatorany menoty. Dia nifopona tamin'ny ranomasy fantatra izay efa tsy nety ry zareo. Tena naiky tsy fidiny eny ary nilaza fa hiomana dia hamonjy ny hotely. Ny antso an-drazaka tamin'ny findainy ilay olona. Nilazany fa nanaiky neny ary miandry ny neny eny amin'ny hotely ny arazaka. Nanenika anay mialaka loatra ny tahotra sy ny ororo. Neny anefa hita fa tena marary. Na ny mijoro ela azy efa tsy vitany fa mitorevika ho azy ny lohaliny. Reko nangovongovotra avokoa ny tanany. Ny antehatra tamiko. Izy amin'izany tena reraka dia reraka. Tsy hitanay izay natao. Raha masy alahelo no nameny ny andronay. Dia nangataka ny verina eo am-parafara aloha neny fa nahatsiaro fanina. Rehefa nahazo fanafody nefa izy dia nisotomitory amin'izay. Dia tenziko tena valaka dia valaka izy. Niady mafy ny tao anatiko are. Ary ahoana fenitra? Nisy inona ka? Natahotra mafy fa tsy maintsy hiveriny eo ny irak-razaka. Ary mety ho faty any neny. Alina ray sisa tsy vita neny. Ary io alina ray io koa no mety hamozako azy raha mbola anaparan'ilay tsy mataho-todiny ampiny izy. Tsy manatsafidy ary tojo tapa-kevitra. Tohizako ny adiny neny. Fenitra, dia endry tojo Fenitra. Raha ny ady mafy dia mafy ny tato anaty dia nadapa-kevitra ny isolony toerany eny amin'ny alina farany io. Tsy mampaninona ny nanolotra ny fahatiovako mba fiarovako ny reniko tsy ho faty. Sy mba azonay fahafahana. Andriamanitra. Okanaka afa mandeha any ianao fa aleo izany no tsiry neny tsy foko faty any ianao. Avelao ahy isolanao amin'ity alina farany ity. Oka ry anako dia tena tahanao an'izany be ianao e. Satria efa nanolotra ny tenanao hamonjenantsika ianao hatr'izay.
Tsy amin'ity ady faran'ity ihany fa efa hatr'izay. Ka aleo vitaiko ny farany fareraka loatra ianao. Fentra, mamela anaka. Mamela fa izany no... Tsy neny tsy misy tsinonao akory izany. Fa tsy indreo tsy mifampitrovana mpanararoatra ny fahalemena mihitsy. Dia tsy mba niawatra kely kory ve ilay razaka tsy vanona nikasika anao Fentra? Fa loatra azisiko. Tovovavy tanora sady mbola madio ny tonga manantona ny aratony. Tonga ihany ny maraina. Saika mbola hanao ady akafetseny razaka ka nitady hevitra hitazomanao kilalaony mandrakizay. Efa azoko anefa ny taratasy fifanekena teo amin'ny sininy amin'ny findramam-bola ary dia tehako teo amasony. Nanao raom-bavy izy fa tsy maintsy ho azy asy ny fiainako iray manontolo ary tsy misy olombelona saraka anay izany. Niarina teo aparafara izy sambotra sy anery ahy. Saingy tamin'io indrindra ny tonga ny polisy ka nisambotra azy. Reo lazainy fa polisy moa dia haika polisy sandoka nentina nampiororonana anay fotsiny. Dia efa voasambotra koa. Fa misy tsy azo kely Fentra. Hoe ahoana ry Toto? Fa angamo hoe tsy namandazaka ilay komisera tamin'izany fotoana izany ka? Namany tokoa ary olona teo ambany vahony mihitsy azako. Saingy eny koa niresaka tamin'ny olona tamin'ny finday izy raha mbola tao amin'ny dosy ihany maraina ka niomakomana ny oty. Alo? Dia ahoana tia? Sambotra hoe rakomsa? Fa ahoana dia? Ka le kungefa diniko tsy hanao fiera amin'ireny vahiny ireny fa mbola mijabaka foany. Iza zany nasolo azy eo? Mba azo alaina kamakama ihany ve? Maninona? Mamay be? Zany ve? Alora nga fa hitatsika foana ny rovana an'izany. Ay zany tsy alaiko izy rehefa takonantsika amin'ny vola be masony. Nisy afera maloto loatra ny namafiatsika ny lesony fa hitala ihany reny ny vokany. Okelesy vainina. Dia voaraiko tamin'ny finday ako avokoa ireo rehefan'ireo ary niantso polisy avy hatrany aho. Tena nety nataonao ka tena nety. Afaka tamin'iny saingy Fentra. Saingy tamin'io maraina io ranody. Dia indrisy fa fatalamanga tsika sisa ny fatany tao an-trano. Maty ve ninareo? Indrisy ry Toto. Maty izy. Napotraky ny etaketraky ny fiainana. Tray Fentra. Nanomboka teo dia feno fankahalana ny foko ry Toto. Mankahalana izao tontolo izao tsy nisy dikany tamiko tsony ny fiainana ka namono tena. Nisesika fanafody maro be ary nandro teo anilan'ilay fatin'ilay reniko. Ny andro izay afatesako koa. Nisy mpiaramonina nahita izay anefa ka nivonjendry ary netiny namonjy hopitaly aingana. Izy ireo nandevina ny neny. Za kosa voatery ny tananandro vitsivitsy teny amin'ny hopitaly ka ny fikamban'Andriamasera ny nandray an-tanana ny fitsaboana. Rehefa nivoaka ny hopitaly dia noraisiny zareo hipetraka tao amin'ny ankany fitezana zazakam-boty. Dia tao any nanohy ny fianarako mandra-pahazoky ny lisansy. Dia izao fiainako mitohy eto izao ka efa eninao ary izay ny tantarako ka dia miangavy anao re izany dia amin'izay ary asitraka ao dia aza miverina tsony. Fentra, mifoana aminao ary nalaky ny tsara anao tany am-boalohany. Eny na tsy te hifanerasera amiko tsony izy ianao dia mamela mba amboraka faran'izay atao-poko eto anatrehana. Tsy ry Tojo. Fentra, ataoko fa tsy ilaina tsony izany. Tsy efa izay moa no mifanarahantsika. Fa nahoana no mitady andikan'izay efa mifanarahana ianao? Satria tiako loatra ianao Fentra. Tojo. Izany no antony verenako taty. Tsy nampilamina ny foko sy ny fanahiko loatra ny fieritreretana an'izany ka mitondra fahoriana ho ahy. Tianao ary Fentra. Tojo.
Ary mifona raha nandika an'izay ny fanarahantsika satria ny fitiavana mampanao tsy fanao. Ka ataonao ahoana ary ny mbola ity amin'izay mpivarotena ohatray e. Adinonao sady koa angary ny fihetsiky ny reninao teo reny. Ka ny tsara ivelany oatra akory ry zareo e. Sady zany tisy anambady anao fa tsy ry zareo. Tsy tojo tsy azo tanterahana velively amintsika e. Fa maninona e, ina loatra ny antony mirifenitra. Miangavy anao hijery amin'ny masonao ka ilaza tsotra amiko fa tsy tia ahy. Dia andeha amin'izay ary mivoady fa tsy hanelingelina anao tsony. Tsy resaka momba an'izany le izy ry tojo. Fa ahoana e? Mbola misy tsy voalazako anao tamin'ilay nitantaraiko teo. Hoe ahoana? Fa maninona no tsy nolazainao azy zany ka? Tojo fantatrao ve hoe iza le namany dada izay nandetika anay ka nanifika anay ho eny Ampelantanandrazaka? Ka ahoana moa nahalalako an'izany rifenitra raha tsy teneninao ahy? Fa iza aloha zany e? Ingiara Tremary manana Rodolphe. Iza tsara hoe? Raha Tremary manana Rodolphe fa ho aminao e. Dada ve? Ie. Niraiky miteraka ve navita nanosika anareo mianaka ao anatin'izany fahoriana lalina loatra izany? Andriamanitra, fa loza indratolo ary tia miainako tato aty. Ampy angamba izay ry Tojo. Angamba mety aminao amin'izay no mandeha. Tojo maheno avy ianao e. Tojo Eny rifenitra, andeha tokoa. Misaotra anao nahafo fotoana namborana tamiko izany rehetrarehetra izany. Mba hanira tamin'ny maso ka nahatsapako hoe zanak'iza marina moa zaho ty. Tsy manome tsiny anao ary tsy afaka nity ahy ianao satria ataonao ahoana tokoa moa no fitizanak'olona tsy mifaditrova oatra. Tojo aza miteny toy izany ianao fa rainao izy. Eny e. Samy manana ny fahalemeny ny olona tsirairay. Tsy rifenitra, mafy loatra ny nataony taminareo. Namana tsy nomena mivadika tamin'ny fankatiavana teo aminy sy ny rainao izy. Dia inona ny ataonao rehefa tonga any ianao? Tantara efa lasa izany ve no hoe ilainao ady amin'indray? Tsy mety izany amiko e. Tsy ho an'izany tsy tia hita azy ireo tsony aho. Avy aloha izy mivady sy mivonina ny alabina rery amin'ny harembeny io. Mirary sondrindra ho anao velona. Tojo andraso aloha e. Tojo andraso aloha. Velo arery zany fenitra. Andeo izy ianao e. Velo ho arery zany. Mamena trano fiainako e. Zany mahatsiaro olona farahidiny sy mahantra indrindra eto an-tany. Makaleo any fiainako e. Ka mora Tojo. Aza tazonao ny tanako fa velo andeha. Tsy mahazo mandeha. Ianao sao dia manao foana any. Mijanona ianao. Tsy mahazo mandeha. Fenitra, hogadrainao ato aminao indray zany ilay zanak'olona nanimba ny fiainanareo mianaka. Ka aleoko mahita anao mijanona eto. Sao dia manao foana any. Ka hoinonao tsony moa momba na izaza anke mianatra ny tenako e. Tokony hankahala mafy ianao e. Ary rariny loatra aza mifankahalanao Ka za tsy havita hankahalanao izany Tojo Ny eloko ny ray koa tsy eloko ny zanany. Sady efa namela ny elony ange ahy. Sady inona fa manana indray ianao Sady efa namoy andreo ray aman-dreniko ary Tojo ka tsy te hamoy anao tsony Mifanona ihany re. Fenitra, afaka mamihana anao ve Iny mafy mihitsy afa izany izao no ilaiko. Toy izay zany ny tantaram-piainan'ny Fenitra sy Ray aman-dreny ry dada sy neny. Tantara mampalahelo. Trehatra matibozanao. Mianatra ny tovavy iny marina. Eny. Ka anaiza koa zany tena menatra ny tenako. Indrisy fa mety ny fitiavam-bola be loatra e. Tsy nampoziko lasa lavitra toy izany ny hafarany ny resaka. Anaizany aza mahatsiaro tokony nandraikitra amin'ny fahampitehan'ny fiainan'izy mianaka. Tojo andao le tsy hoety any aminy mba hifona. Tena tiako tamin'ny loatra letsy. Na za kosa mba ho any aminy hifona ratsy loatra ny fanaovako tsinotsinin'olona.
Ka nasahirana sy heverina amin'ny hoe mahantra aza ny olona dia manana fandavan-tena sy toe-tsaina ambony mihoatra an'izay heverinao manan-karena sy avy-toerana. Ka zao tsy mila misahirana makantsony nareo ahoana tojo efa nentiko izy ary nasaiko ny andro eo anefitao. Manso ianao fianatra manso miarabanareo tompoko. Miarabanaka mifona re anako mivaly aminao fa nanao fihetsika tsy voahevitra taminao za koa anaka manapa-pamelana aminao efa navelako avokoa reny elokareo Andriamanitra ny vavolombelona fa tsy mitana elo aminareo ary efa hatramin'ny elo zany misaotra anaka misaotra indrindra fa tena manam-pahendrena tokoa ianao eny tsy mba namaly fatana io koa ianao fa zany hoe namaly faty ihany aka ary efa vitako ny valy fatitra ahoana tsara hoe anaka zany ary sao dia anao raha nandefa n'le taratasy hafahafa tsy nisy nitaram-piasako iny le nisy ohatra hoe efa vitako mivaly fatitra za tokoa no nandefa an'iny nampanateriko atsokosoko tany iny no nifantatro tamin'ny alalan'ny fahitako ny karapanondro ny totsy fa zanakao izy zany ve anaka ka maninona ary tojo no tsy nisy nanombinana noho ny avy tany aminao ka tsy maty tsy farofy eno ny namonjy sy mikarakary azy no nataonao azy sady raha araky ny fatarany totsy dia tsy nisy nanombinanao mihitsy ny vola tanatin'ny portefeuille na ny ariary azy nefa dia azo verina ihany ny fandaninana nataonao tamin'ny fikarakarana azy ka fony mbola teny amin'ny hopitaly dia fenao lahelo sy fankahalana mafy ny foko ary nanam-paniriana tokoa ny amaly faty anao sy razaka tamin'izany nisy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nefa ho tonga nampahirany amarary tao isan'andro dia nampianatra ny momba amin'ny fitiavana foana izy ireo ary ny faiza mifaly sy ny famelan-keloka dia nanomboka teo dia niala tsikelikely tao anatiko ny alahelo sy ny lolo-po ary ny tena niletika tao an-tsaiko dia ny tenin'izay olona iray izay tamiko manao hoe tena alalana ho izy fampandresy ny olona iray dia ny fahaizany mamaly soa izay nanao ratsy taminy ary dia niraisiko izany teny izany ka nampiariko teo amin'ny fiainako namonjy ihany tojo maha-olon-tsotra mahatsiaromana natidy amin'ny mpiarabelona no izahako no asoavina kosa izy no nifantatro fa zanak'ilay olona tokony ovaliako faty dia izay ny valy fatiko ndray re anaka izany atsaraponao menatra eno anaka misaotra anao manome lesona anay za akory sanatria no andeha hanome lesona anareo ray aman-dreny fa mba misy zavatra kely tiako ampitaina aminareo raha mba azo atao tenao anaka fa tsy maninona mihitsy ka mba mengavy re ahy aza dia raisina ho atsaratsy indrindra foana ny mpivaritena oka ho tadiditsika mandrakariva fa mba olombelona mitovy amintsika ihany ange izy ireny ary samy manana ny antony nanisika azy anao an'io asa ratsy io tsy misy olona isafidy anao an'io asa io fa ny olam-piainana lalovany tsirairay ny antony na zany aza tonoina fa mba manana toe-po tsara ihany koa ny ankamaroan'izy ireny mba manam-piniavana iarina amin'ny fiainana saingy tsy afaka fanampiana azy ireo ny tokony atao raha misy azo atao fa tsy fanamelohana zay zany afaleko ry fenitra malalako lasa olo tify an'lahy ianao ka lasa koa sange mba faly loatra ry tojo ry fenitra sange mbola misy zavatra ankiray neniko tsy nilazaina taminao tamin'ireny tantaranay ireny inona indray zao zany ka sao dia zavatra mitady any mba ny fiarahantsika indray azy zany ka asa miankina aminao ihany tiako foana rangahy ianao ninonina zany kanefa dia tsy maintsy olazaiko anao ihany le izy milohan'ny mariazitsika ka lazao indray ary fa tsy maninona hitanao le tamin'ilay zany solo-toerana n'indray aliny le tany amin'ny hotely fa nisy inona ke tsy nahakasika akory zazaka tamin'iny tsy nahakasika anao ahoana tsy azoko tsara zany hoe endry tojo tsy nahavita namiravira zany izy tsy nahakasika ny vatako akory zany hoe mbola virginy ve zany ianao io ka zay indrindra mbola virginy tokoa hoe fa ahoana aloha no nataonao ka hitanao za le nanapa-kevitra nisy olo-toerana neny iny dia mba nitady an'izay fomba azo elana ihany koa aloha
Nindrana finday tany amin'ilay namako izay ary nitondra fanafody fampatoriana anankiroa. Fanafody neny efa tao rehefa nasain'ny mpitsabo hoaniny rehefa mihetsika ny aretany. Vao tonga tany ka nanambara ny antondiko dia fahaly ery razaka. Tena zazavavy mihitsy ndraiky mahay manampy reny. Zao mihitsy raha angaly le tena rezeko. Tena tokoa mihitsy nge zao nanala tosanareo amin'ny latampo fa tsy raha elibofona reo. Tena ohatra amin'ilay rangazany sany tena fafina retako. Tena koziko ndry fa tena iada ndrira miaraka amiko. Kozy ndry zany. Azafady aloha. Fa ino problema? Aleo azava ny resaka fa hanapotra ny fifanarahanareo izay tsy vitany eny no atongavako eto andrano fa tsy hiaraka aminao zany mihitsy. Zay raha nga le blemo anareo sitro kely tony. Miavonavony ery. Inona raha nga ny tena rivendry ha? Sifra. Raha vola be zany nanany bandy ha? Sa hoe vamo natraminao tonga dia meko le avokoa. Tena efa mamtika miretirety. Aleo aloha moa dia be solona tsy nitabataba. Ka hoana kela manaiky izy ny ampiankabola mpanjaka vavony fendrenako. Asa hoy teo zany amin'ny manaraka fa ny alehako eto aloha androany dia ny amita nytosaneny. Milay rangaleo okere andao aloha dia anomboka ny lalona. Bon, mandeha nareo lahy mijanona andala tsaro fa ideko mivaravaranifoto. Ono Inona? Sao dia misy sakafo azo lapaka aloha fa za zany tena nilona be. Mbola tsy nisakafo mantsy miaraka any aminay. Ay dia za miblemo mandry. Tsy misy olona rangazany. Andraso fa nafara kalifara zay raikitra tena milay be ndry manara-penitra. Dia asitsika wisy kely koa ho fanondrahana azo fiatomboa firatsika sendry zao. Za tsy misotro alcool zany ka. Kely fotsiny atsiritsita. Afa ihany izany dozidozy zany rehefa miaraka. Za terena amin'izany moa fa tsy mety amiko hoe efa hoe tsy mahazaka alcool zany ao za. Tianao arary ve tiara izy malala. Bon, andasareo areo aran'zy rehefa tsy amely ndry fa aloha reveko selina angareo dia reo zany sakafo fa mandra maraina mirevotsy anio tena efa mamitampony ty. Tsara koa zany fa aleo hiboboka ihany. Iny fa nisangana. Ireo zato izy fa mivemby anaoko izany. Zao ty sery aloha no tena ohatra mipisoara kely le bandy fa tena ohatra izay fa maso tondry Iny fa lasa. Ary ireo ararako ro anaty veran'endry ndreto fanafody fampatoriana efa nentiko ato reto. Ary aleo asianako ny tavoahangy. Aleo ahotsakotsana ingana. Zay eny fa tany. Zay nge dia tavaveriny. Aloha sy toko rehetra fa zara nga irevy misy ny ataoko ny roany. Milay rangaza misy pirany. Izay kosa eny fa renoka tanteraka. Na memy ohatry ny anana. Ary aleo savainaingana ny fitapony akana le taratasy fifanarahana izy sy nity. Ary hoe hosokafana. Zay reto vola. Tsy ilaiko reto. Toa zao vola azo tamin'ny anatra avokoa. Ary isa le taratasy. Andraso hisokafako ty posy keliny ty. Ty koseto ka. Azoko ty. Ary aleo asisiko atao anaty akanjoko ingana. Za koa moa ty tsy afaka ny andeha hitsoka akoriko. Efa tsara ambon'ireo rakidro lahy ao andara tsara ao ny varavarana.
Tsy maintsy miandra ny maraina eto izany ko. Eno a, dia inona nataony no maraina ka fantany ve fa tsy nahakasika anao izy? Tsy fantany aloha tamin'ny voalohany. Saingy nilaza ho tsy afa-po izy ka nitady hanery ahano ny filany indray. Dia nilafiko ny fanindriny ka nampiororoany a. Fampiororona ohatrany ahoana indray ka? Angaha tsy tadidiny fa efa tapotra ny alina inge ny fifanarana. Tadidiny tsara e. Saingy tsy nirara iny izany. Izany e? Hogadraiko miaraka amin'ny reninao ianao ozy izy raha mety aladala amiko. Tamin'izany dia efa voaraiko tanaty finday avokoa ny teny miaro fandrahonana rehetra. Nambarako azy fa tsy matahotra an'izany ho aza. Saika hitsangana ka hanery ahy izy ny naneno ny findayany. Nandehanako ao amin'ny dosy aho nandritran'izany ka nanararoatra naka feo ny resany rehetra tamin'ireo namandratsiny. Ary dia niantso ny polisy amin'izay aho ny alohan'ny voako tao amin'ny dosy. Dia tonga tokoa ve ny polisy tamin'io ka? Tena tonga tokoa ry zareo ary ny samborin'izy ireo ry razaka ka nafatony tamin'ny menoty. Dia efa voafatotra toa azy koa ireo lamy sandoka ho polisy. Rehefa tena hoentiny zareo razaka dia niteny taminy hoe misy zavatra tsy fantatrao tsy voakasika ao akory alina na dia kely aza. Nasiako fampatoriana ny veranao maly arifa. Zay zany napatory be aka tsy naharesako ry ambony tany. Tsy pakely vanina ragainao e. Mbola iverina aka androsako aminao. Ary ho andeviko mandrakizay ianao enonao zay. Mandehana aloha makasaina ny ampoza fa efa mitapy loatra e. Tena mideran'ny hafanaponao ary finitra. Mideran'ny akingatsainao ihany koa e. Ka toy ny sipaka ny mialaina ihany tojo a. Atao avokoa izay azo atao mba ho fialana nenina. Ay mba nahomby izany ilay izy. Eny, tena fisainana tokony ananana mihitsy aloha izany fa sy andry langilangy hidoboka katoka fotsiny eo ko. Dianao tany amin'ny polisy finitra. Inona hono ny antony nampanatsony zareo anao ka? Ka ny momba ny razaka sy ny adalany ihany. Maty voatifitra izy. Izany ve? Fa ahoana keona? Ka lozany ery tojo e. Ay ilay lehilahy hitanao nanome baiko an'ireo jolam-piasany hamono olona indray alina kay ka razaka ihany. Izany? Ilay nampaniraka hamono anao re. Ireo jola namany no nanondro azy tamin'ny fanadihadiana. Ay ve? Zay vao miverina ny fitadidiako. Tadidinao tsara. Tamin'iny marina nefa nahitako azy ary ahoana no nahafaty azy ka? Ka nandositra teny amin'ny tribunal hono izy raha nentina ho tsaraina dia voatifitra. Finitra. Sambatra loatra manana anao. Tsy vitany hoe tsara tarehy amam-bika ianao fa mbola tsara fanahy no mahery fo koa e. Za koa mahatsiaro sambatra manana anao. Taratra tamin'ny fihetsika rehetra fa lehilahy mazava fo ianao. Misaotra anao tamin'ny famonjenao ary finitra. Misaotra anao ihany koa aloha tamin'ilay valifaty hafakely izay nampiarinao tamiko sy ny ankonako e. Valifatin'ilay mpivarotena?